biavy telopolo menada voafitaky ny mpampiasa tsy manana ho ale. Drafim-pampianarana réforme de l'éducation ny 7 isanjaton'ireo mpampianatra ny tsy mahalala azy akory. Danila Koutson fantrana ny vokatra azon'ny pisoloky politika. Tompoko lasy sy tompoko vavy manoatra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalambavao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka narahintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo, maro amin'ireo sekoly tsy miankina no mbola tsy mahafantatra akory ny mikasika ilay drafim-pampianarana vaovao antsoina hoe réforme de l'éducation izay solon'ny plan sectoriel de l'éducation teo aloha na ny PSE. Tsy misy ny fampahafantarana ary tsy misy ihany koa ny fampiofanana ireo mpampianatra hatreto ahafahana mampiatra izany. Vokany manohy ny drafim-pampianarana izay efa nisy teo aloha ny ananivon'ireo sekoly sasany amin'izao fotoana izao. Mialy rarinombana sy tahiriny ena. Iray amin'ireo sekoly tsy miankina mbola tsy nahazo toromarika mikasika ny fampidikana ny programa mpampianarana vaovao na ny réforme de l'éducation solon'ilay PSE na ny plan sectoriel de l'éducation ny anivon'ity sekoly tsy miankina iray etsakasina 17 hektara ity. Na ny mpampianatra ao an-toerana azy dia tsy mahalala akory ny mikasika io drafim-pampianarana vaovao io araka ny nambarany taletsekoly. Raha ny fantatra nefa dia efa tamin'ny taom-pianarana araka amin'ny 2024 no nampidirina ireo programa vaovao ireo ary sekoly 270 avy amin'ny Cisco 20 izay ahitana sekoly mpanjakana sy sekoly tsy miankina no nampiarana izany. Fanaovana tsinontsinona ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara ny zava-misy hoy ny nambarany ity talensekoly ity. Ny PSE zany amin'izao tsika miteny zao lasa réforme de l'éducation io moa zany zao dia ho an'ny mpanabe ataoko hoe ny 7 isanjato na 7 isanjato ny mpanabe dia tsy mahalala akory na ny fisiny zay ary izay tena mampalahelo hoe tsy misy mihitsy ny fankankevitra ary tsy misy ny fampahafantarana ho an'ny mpisehatra ao anatin'ny fanabeazana fa avy hatrany izay tian'ny teknisianina sy ny mpamatsy vola zany ka anka maminimba ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha io programa vaovao io zao dia raha ny tokony izy dia izay angatahana foana hoe tokony alohavana formation foana aloha omena ny formation ny mpampianatra indrindra izay tena misehatra mivantana ho an'ireo ankizy ireo zany fa tsy avy hatrany zany izy to dia alatsaka hoe ity indray raha ny henonay zany zao amin'izao dia hoe efa misy isy koa 270 zay efa nampiarina an'izany efa nampidirina ao amin'izany dia ahoana indray zany ho an'ny tsy nampiarina ho an'ny mbola tsy nampidirina an'izany dia mitovy amin'ny programa teo aloha izay atao anjana fotsiny dia avy eo tsy tonga hatramin'ny farany dia hovaina indray zay hatreto moa zany dia betsaka ny aretina zay efa nahazo teto amin'ny firenena efa nampalahelo ny fanombanan'ny fampianarana izao indray koa dia sombaina amin'ny programa mpampianarana zay sososoka fotsiny anatin'ireny dia eo zany ny angatahanay hoe zay tokony jereny io fanabeazana io fa tsy zay tian'ny mpamatsy volana zay tian'ny zay tia hanovanovana io zany dia tokony hovaina fa tokony raha midinika raha manapaka ny zavatra atao anatin'izy hoe inona tokoa no tena zavatra mahasoa ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha ny sekoly izay tantananay ary indrindra ny fikambanana zahay eto dia mpitantana fikambanana misehatra anatin'ny fanabeazana izay tsy mahalala akory zany hoe hito misy programa vaovao izay naroso zany solon'ny PSE amin'izao. Na efa lany teny anivony anteny mera-pirenena azy ny rafim-pampianarana izay milaza fa any amin'ny kilasy fahaenina vao mahazo sertifika ho solon'ny fanadinana CEBE ireo mpianatra dia nanambara ihany koa ity talensekoly ity fa mbola tsy nahazo toromarika mikasika ny fampiarana sy ny fanatanterahana izany izy ireo. Fanovana izay nambarany raha teo fa tsy ankasitrahana izy ireo noho izy manimba ny lafin'ny fampianarana eto amintsika. Noho izany dia mbola mitazona ny drafim-pampianarana teo aloha ny eo anivony ity sekoly ity ary mbola manomana ny fanadinana CEBE ihany koa amin'ity taom-pianarana 2023 ity.
fa tsy mpisoloky politika fa politika tena manana vina sy vaolana matitra no ilaina mitondra firenena mamitaka ny vahoaka ny mpitondra raha efa eritaona tsy atapera ny fotoam-piasany vao milaza ifantoka amin'ny sosialim-bahoaka sombony amin'ny fanehoan-kevitra nentiny mpamakafaka raha ampirenena Andriamatoa Danira Coutson izany raha niresaka tamin'ny Njavandriamaefa sy Matteo Prince. Famitahana ny vahoaka ny politika nentin'ny fitondrana hatramin'izay raha izao vao mikasa ny roso amin'ny fiahinany ara-tsosialy ny vahoaka ny mpitondra ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena Danira Coutson hatrany amboalohany no efa tokony nametraka olona ara-pameana izany ny mpitondra saingy tany amin'ny zavatra fa nona maika haka efa tafalatsaka lalina anaty aizina ny sosialy sy ny toe-karena vao mikiropaka ny fanjakana mampalahelo be ny maheno hoe efa 5e année ho tapitra amin'ny mandahanao vao andao andinika ny sosialim-bahoaka alohany andraisana amin'ny firenena dia efa fantatra hoe inona ny problème ny sosialim-bahoaka teto Madagasikara, inona ny problème amin'ny resaka fiarina mihitsy ny tena marina satria tsy atsoa fa ny sosialim-bahoaka dia miankina amin'ny resaka asa, resaka fiarina ny politika anao amin'ny famoronana asa no manatsara ny sosialim-bahoaka io fametrahanao izay foto-drafitr'asa misy eo amina toerana anankiray mba ahafahany miara ny resaka sécurité zany, resaka sanitaire zany, resaka voie d'accès zany, resaka lalana rehetrarehetra zany, resaka fampianarana zany satria mila milamin-tsaina le olona miaina amina tanàna anankiray ka raha io ny zavatra foananao dia tena azoko atao hoe tena zany no tena faran'izay bêtise be eo amin'ny resaka économie ka ny économie sy ny resaka sosialy matoa tafiditra lalina mihitsy ny fantantsika rehetrarehetra satria le fanjakana tsy mijouer an'le rôle en plus le fanjakana tsy manana an'le politika hoe inona le politika hoentina hanatsarana an'le vahoaka satria zany zavatra zany vao alohan'ny hidiranao any fotondrana dia efa tokony hanananao zany ka raha zao izy no miteny hoe zao zay vao andinika sosialim-bahoaka dia fataro zany fa namitaka antsika izy nandritra an'izay 10 taona nitondran'ny firenena zay satria izay mihitsy no andehanan'ny olona hitondra firenena hanatsara ny fiainan'le olona ao aminy. Ny fisiany antokon'olona na ny mafia mifeny toe-karena miara-dia amin'ny fanjakana no anisany antony iray tsy mampivelatra ny toe-karena eto Madagasikara ho ihany ny fanazavana. Hitantaratra izany amin'ny sehatra ny fandrarana isan-karazany eto amintsika. Olombitso no tena misitraka ny tombotsoa hakazary lasa miraviravy tanana ny mpandrara sasany manoloana izany. Ny fandrarana ny mampanankarena ny firenena anankiray ka rehefa fandrarana no hoezahany ny tokon'olona tsy maintsy misy foana io na ny mafia ny anarany tamin'ny tany Italia misy groupen'olona foana mitady ho influent amina firenena anankiray fa rehefa ozy izy raha laza eo rehefa ny opérateur no avelanao diso libre loatra dia ho lasa brigand iny rehefa avy eo. Ny zavatra misy any amin'izao fotoana izao eto amintsika re opérateur manana mainmise amin'ny fanjakan'ireo ce sont des brigands tsy mieritreritra mihitsy hoe misy mpandrara hafa ane tokony ampanankarena n'le firenena ary mandrora ny tsy lany ireo mpandrara ireo dia nefa ny asan'ny responsabilité ny asa fanjakana ma rôle régalien de l'état anazy tokony miaro mame an'izay mpandrara zay mba tsy ho lasa brigand amin'izay fotoan'izay tsika ny firenena ray manontolo miara-mandroso satria io hitantsika io tany amin'ny resaka letria hitantsika io any amin'ny resaka vanille hitantsika io any amin'ny resaka marché public maninona moana amin'izao fotoan'izao tsy misy olona andehanao lalana tsy misy entreprise goavana zany satria misy zavatra hafahafa ao. Ny fifidianana ihany no ahafahana manova izao fiainan'ny vahoaka malagasy izao ary ny fahaizan'ny malagasy mijery tsara izay olona hitondra azy indray mandritra ny 5 taona manaraka. Tsy maintsy mpanao politika ihany no afaka anarina ity firenena ity fa tsy ny mpisoloky politika ho kosa ny fanazavana. Ny fanarenana io dia tsisy afa-tsy ny mpanao politika ihany mampalahelo reny tenenana hoe ny mpanao politika ny nanimba anazy. Oui, mpisoloky politika ny nanimba ny firenena fa tsy ny mpanao politika. Ny tena mpanao politika zany l'homme de la solution zany. Tsisy misy vahaolana eto amin'ity tany ity raha mbola politika ny itondrana anazy avec idéologie miaraka amin'ny soatoavina miaraka amin'ny idéologie tokony ananana miaraka amin'ny vision ohatra ny hoana malagasy ity tsika ho iteto rehefa afaka 3 taona ty firenentsika ity afaka possible tsara mihitsy ny hanatsara anazy fa le olona mipetraka eo tompoko le olona fitondram-panjakana mila fitondram-panjakana tena tsy tena mpanao politika fa tsy pisoloky politika ny pisoloky politika ny résultat azo amina pisoloky politika anankiray dia ny fahantrano. Ny zavatra tsapa nandritra ity fitondrana ity dia tsy nitsahatra ny totongana ny farim-piainana malagasy firenena anisan'ny manitra indrindra eran-tany Madagasikara nozarina notoloram-potsiny tamin'ny vatitsino sy ny tosika fameny ny malagasy tsy afa manoatra fa mienteratra fotsiny amin'ny fanampina vonjy-tavanandro homeny ny fanjakana toe-javatra tsy ampandroso velively ny firenena mihitsy fa indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena.
fatapitra omaly ny fitetezana trano ataon'ireo mpanisam-pifidy na antsoina hoe agent recenseur amin'ny fampidirana ny anaran'ireo olo-pirenena anatin'ny resy-pifidianana. Araka izany dia mitohy izay anivon'ny fokotany izany fanoratana anarana izany ka kara-panondrom-pirenena dia efa afaka anoratana ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'ny lisy-pifidianana. Miala irarinombana sy tahirinena. Ny farana omaly raiky amin'ny 3 janoary ny fitetezana trano nataon'ireo mpanisam-pifidy na ny agent recenseur ahafahana mampiditra ireo olo-pirenena anaty lisy-pifidianana. Mbola mitohy hatrany nefa ny fisoratana anarana ho an'ireo izay mbola tsy tafiditra ka eny anivon'ny fokotany no anatanterahana izany nanomboka tamin'ny ity voalohan'ny volana febroary ity. Namoraina ihany koa ny fahafahan'ireo olo-pirenena misoratra anarana anaty lisitra satria dika mitovy na fotokopian'ny kara-panondrom-pirenena izay afaka entin'ny solitena iray ao amin'ilay tokantrano dia efa ahafahana mampiditra ireo olona mahafeno fepetra ao anaty lisy-pifidianana. Ho an'ny fokotany etsy talata maty izao dia ny 570 amin'ireo mpifidy izany hoe ny 750 no efa vita. Misy le atononay ihany dia nefa tsy tratra ao le olona dia afaranay fotsiny hoe makanisany amin'ny fokotany. Rehefa ohatra tsy afaka le olona dia ny photocopie kara-panondro entina satria fantatray amin'ny apartiran'le lista taloha. Fantatray koa satria efa ataonay lista le izy anaty cahier hoe reto tao amin'ny lozon mbola tsy teo. Dia mahidinanay ihany dia misy tonga eto ihany izy manoratra. Solitenany hatrany manao sini satria efa fantatray hoe olona ato mariny ireo olona ireo, olona tany fokotany 59% eo. Nahitana fianany ihany koa ny isan'ireo mpifidy eo anivony ity fokotany ity amin'izao fotoana izao. Raha 130 no voasoratra tanaty boky tamin'ny fanisana teo aloha, manodidina ny 9 no tao amin'ireo tokantrano misoratra eo anivony ity fokotany ity. Ankoatra ireo olona tsy tratra trano, misy ihany koa ireo olona no misafidy ny tsy hiditra sy soratra anarana mihitsy ao anaty lisy-pifidianana. Tsy voafaritra mazava nefa no antony izay safidy izay araka ny fanazavana hatrany. Le taloha zany 1200 eo ny isan'ny dia raha nijerevana le izy efa tsy eo daholo ireo olona ireo ny ankabeazany. Ataontsika hoe eo amin'ny 30% eo fa tsy mponina ato intsony ireo olona ireo fa tsy naka fifindra-monina, tsy naka inona le olona misy le olona ohatra miandro fotsiny efa farana foana nefa tonga an'izay tsy ao izy be da be aloha izay le olona le mpanampanakarena reny dia afarana izy tonga ao aminy izay tsy ao izy. Dia avy eo indray izy afarana izay olona ao aminy hoe alefaso any amin'ny fokotany ny kara-panondrony fa ho adika hoe izay nainareo ary mitondra anazy na izy asaina makany dia tsy mipotra izy efa ho tapabolana izay. Ary misy olona tsy mety misoratra mihitsiny nefa ianao tsy afaka manery azy. Nahitsy ny fandarana miara-manonja androany ny resaka mikasika ny fitantanana ny etra eto amintsika, ny resaka momba ny fitohizan'ny fanoratana anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana ihany koa ny vahiny araka ny fampitinana hatanterany avitra Sondrabe sy Toky Ramarolahy. Manjavozavo ny fanambarana nentin'ny filohan'ny Seni mahakasika ny fitohizan'ny fandraisana ny anaran'ireo olo-pirenena ho isan'ny tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana. Tapitra omaly ny asan'ireo CLRE ary mbola mitohy kosa ny fandraisana ny anarana eny anivon'ny fokotany raha ny fanazavana nentin'ity filohan'ny Seni ity hatrany. Paraingo no mikasika ny fahazonan'ny taratasy fanamarinana ho an'ny olo-pirenena misoratra anarana ka mila mailo ny rehetra ao anatin'izany. Alay sary mohatra farafaratsany rehefa tsy misy zany. Raha sanatry tsy misy zany fa enona fa tsy hosanao an'izany kosa ny Seni. Jereva mitondra namana miaraka aminareo manoratra any amin'ny fokotany mba ho tena hita hoe tena voasoratra ianareo fa zao mantsy misy manao maloto ry zalahy reto manao lalao maloto rehefa fatany hoe ay olona tsy namany reto dia hodiny fanina dia any amin'ny lisitra hafa no apetrany dia rehefa tonga fifidianana ka tsy ato anao fa no ny antony maro samihafa zay le zavatra ialana ka zay ny zavatra tiana ho tenenina aminareo hoe ilaina mailo mihitsy tsika. Mandeha ilan'ny fampiarana ny resaka etra eto amintsika ary saika olombitso ny mahazo tombony. Maro ny fanaraha-maso natao ka mampametra-panontaniana rehetra amin'ny fiodin'ny volam-panjakana. Mila manaraka ny fifanarahana izay natao soni isika mba hampiarina ny firenena hoy ny fandaharana. Betsaka no mitsoka etra ka rehefa mpikamba antsika nanao sinitsika ao anatin'ity convention multilatérale ity anatin'le maka
dikan'izay mahazo ny renseignement fiscal rehetrarehetrtsika na renseignement fiscaux manerana izao tontolo zao amin'ireo pays membre zany zay sady nanao siny no ny ratifie azy araky ny teny député fetra fetsika mbola tsy ny ratifieny fa ohatry zao ny tombontsoa efa azo ny Afrika Atsimo fo vata amin'ny voananao siny 1,500,000,000 de dollars no azo ny Afrika Atsimo tsofoka avy hatrany ho an'ny Nigeria dia 82 millions de dollars ny resaka eto fa sy dariary. Ouganda de 14 millions de dollars, Tunisie 2 millions de dollars, Togo 1 million de dollars ny azony zany. Zany avy hatrany de misy vola mitsofoka ao satria misy renseignement be da be miainga am'izay tontolo zay. Dikan'izay zany tsy samy olany androtsika marina fa manao recouvrement le volam-panjakana satria natao volam-panjakana tena ho kirakirainy de fisin'ilay hetra miodina na amin'ny alalan'ny eto na amin'ny alalan'ny habatsiranana taxe izy raha inanivon'ny seranana misy TVA ihany misy TVA fa raha ohatra indray izy raha miresaka indray tsika hoe doanina amin'le asany de fady seranana zay le fanjakana mandoalika tsy manam-bola etsero ty zany raha tokony nanao an'le sony de tonga de ratification nisy tombontsoa azo le firenena malagasy fa very volontsika zao efa nisy atao efa nisy atevitra ray zao ara mbola mipetraka fanontaniana ohatra ndray aiza ny risy torina ny Ambatovy nakaiza ny vola en fer 2019 2021 2022 ahoany vola tenen'ny inspection générale de l'État io hoe 52 milliards d'ariary nisy nanodina ahoana ny tatitra amin'ny audit matevika satria tsy maintsy manao rapport anelina ny Cour des comptes manara-maso volam-panjakana zay nisy fanodikodonana soupçon na suspicion ihany koa afaka ilazana azy ny amin'ny volam-panjakana tamin'ny Covid-19 ary tateorina mbola misy hoe vola marobe vola minina tokony hitra fa tsy minina de aiza ianao ny titrosina amin'ny tany. Nanome herinandro ho an'ny lajoelina sy ny fitondram-panjakana amahana ny olana eo amin'ny famarotana ny lavanila ireo tatsa Aosambava sy Mananara avaratra afeno ny kapoaka ka nilanja sora-baventy eraka ny tanàna izy ireo avitra Sondrabe sy Andry Rakoto Malala. Nilanja sora-baventy ireo tatsa mpamboly lavanila ao amin'ny distrikany Mananara avaratra Omaly tao anatin'ny 2 andro namakivaky ny tanàna ny tatsa fa tsy nisy ny vidiny vokatra. Manao antsoava amin'ny filoham-pirenena izay nampanantena ny tatsa izy ireo. Raha ny vaovao avy any an-toerana dia manodidina ny 2 hetsy ariary ny vidiny lavanila efa voakarakara 1 kilao. Ary mbola tsy misy mpividy ihany koa izy amin'izay varoboba izany. Raha ny vokatra azona 1 kilao masaka izay anefa dia any hoany amin'ny 5,5 kilao. Izany hoe latsaky ny 4 ariary ny 1 kilao amin'ny lavanila manta. Nihetsika ihany koa ireo tatsa mpamboly lavanila tao Sambava io marain'io. Napiakapeo manoloana ny fahampitehan'ny sehampiarina izy ireo. Ny raha angatanay président, ny raha tegna angatanay eto alalaha ny exportation safa exportateur-anay aty koa vonogna karaha ty tsy misy lavanio tsy misy olivanga lavanio aminay eto na mesy nandre agrément ny olo jiaby nefa jusqu'à zao sambeny nandre 20 tonnes ny lasa hatram'izao nefa efa tokony 1300 1400 tonnes raha par rapport tamin'ny taogno lasa mijaly ny vahoaka aty safa efa ela nalesanay raha tamin'ny 7 juillet tsaina nilevany vaky iniany efa 1er février mbola tsary misy magasin sorte eto amin'ny fapisava zay aty président tsy mila varitsinjo tsy mila tosoko famelo tsy mila nutricide any atao nutrinor nutriest tsy mila zegny zahay tsy ilainay seky fa ny raha ilainay vidim-bokotranay ambulance he andafo anava code de 150 dollars io ambilahy holy varitro amin'ny tegna mividiny andakosagna safe ino koa misy ny concurrence makitra ambony ny prix tadiavinareo 2 millions 5 zay komba tsy saky ny mpamboly andrezy mety fa saky ny mpamboly lavany 2 millions 5 avy 8 millions lavany tamin'ny taloka fa ambilahy ny holy varitro amin'ny prix tokony andakosagna azy ya avy tsara ny exportateur anay misy voly exportateur aminay aty mavangy lavanilay aty vavangy anjare izy amin'ny volanjare fa ambilazy ray andafo lavany asakana tsisy bénéfice ny Madagascar tsisy bénéfice ny mpamboly tsisy bénéfice ny exportateur ary tsisy bénéfice ny collecteur raha bloqué an-trano amin'ny savaty na vidiana naheza ilavany jiaby io.
nanome feptaona ny fitondram-panjakana hatramin'ny 7 febroary izao ireo tatsaha raha tsy misy ny fandraisana ndraiky taorian'izay dia iroso amin'ny hetsika mafimafy kokoa izy ireo tsy rariny zegny amina manokana malao tsy rariny ary zahay tsy maneky ka zao ny teninay zao ny teniko farany président zegny hoe teniko farany magnamia délénao zahay am 7 février sa 7 février io misy tantara eto Madagasikara eto ka amin'ny andran'izio mangataka za amin'ny région fito Manangalavany am 7 février zegny izy koa tsisy vahola natolotry fanjakana allo samby ndraindraiky tsika jasa hoe marary aminay le raha zay ty olo fa marary olo fa mitovy olo maty fa nefa mbola tsy maty mitovy olo migadra nefa tsy migadra savez anao tona tsy mahavita raha tianao tao mitovy olo migadra zegny ka zegny maro député aminay aty fatra sabaty misy député filo fatra angaladrova misy député maro tsara nanampy zahay tsara nivolagna miraty ambila zany fidirena aby igny député ny Lavany mba hivolagna zay manao tovakana ny antso sy fitaraina nataon'ireo tatsaha amin'ity resaka lavanilina ity manao lamositsokatra ny fitondram-panjakana ka mini manampitsofina tsy mijery ny mararin'ireo tatsaha izay 900 maherin'ny malagasy ankoatra ireo vokatra tsy misy mpividy dia mampitaraina ny any amin'ireo faritra ireo ihany koa ny lalana izay tsy azo diavina kanefa lalandra mamelona ny toekarintsika ny vokatra lavanilina raha teo dia isan'ny miantoka betsaka amin'ny famenonany kitapom-bolam-panjakana tsy misy izay tsy mikaikaiky ny tatsaha malagasy noho ny tsy firaraina azy ireo efa taonany maro izao Vavao ny trangam-piarahamonina olona manodidina ny 30 mitovy ao amin'ny trano ny fokotany tampianaka faharoa amin'izao fotoana izao mpiavy avokoa izy 30 mianaka ireto niasa tamina ferma iray tany Ambohijanaka saingy nofitahany mpampiasa azy ireo toy izao indrindra ny resaka ny fanaovany tamin'ny Jessica Miray sy Manora Andriamalala Ambositra Fianaratsoa Ambatondrazaka Arivonamo ny toerana fiaviany izy 30 mianadahy ireto mianda miambavy ary misy omban-jazakely mihitsy iasa amina ferma iray ny Ambohijanaka no mialan'ny toerana fiaviany avy tsy araka ny fanarahana kosa nefa niasa rehefa tafiditra tao ary mbola tsy nomeny mpampiasa ihany koa ny karama efa ho 3 volana izay 9 alina ariary avy ny karama ny fanarahana tany Amboalohany nitsoaka tao amin'ilay toerana izy ireo ny alatsinainy ariva ary nandeha an-tongotra ka namonjy ny taraina tao amin'ny trano Arzoa Andotapenaka ny tena olana ya dia niasa taony patron io zay dia nanontany olona manodidididina teny zay satria zay tsy avela nivoaka dia le olona no teny hoe mpanao afera ozy izy ireo olona ampiasana reo dia io zany natonga na mifampiresaka an'zareo hoe ndao zareo tsika andeha tady lalana dia izao no natonga nandeha tety fa satria matahotra zareo koa fa be dia be ny olona niara niasa teo dia dia tsy hita hoe aiza saiza daholo dia ny karapanondro ao aminazy eo daholo amin'izao tany Ambositra dia anao ferma koa nandehanana taty dia nefa le asa tsy arakaraka ny dingan'io nidiranay indray tsy arakaraka nidiranay indray dia mijaly be zany anay tena fijaliana hanina hoaninay tsy zarizaritra mpandro sakafo ny asaka tao mpandro sakafo nyreto vahoaka reto dia tsy zarizary vao nemba foana ny lokanay tsisy menaka tsisy voatabia tsisy ninina tsy mba mivamiva misy le loka ndray rehefa ariva vao angana tsisy menaka fa sira fotsiny dia ny vary hoaninay raika apoka isan'onona dia 30 kapoka zany ny vary hoaninay nefa nanay be da be misy 30 anay teny an-dalana izy ireo no natory ny alatsinainy alina ny talata ariva kosa vao tonga teto Andotapenaka sy nisy nivantanana ka ny fokotany no nandray azy 30 mianadahy ireto ny malala-tanana kosa no nanome sakafo mbola miandry ilay lehibe ny fokotany hatramin'ny omaly saingy tsy tonga ity farany voafetra ihany anefa ny fotoana hitazomana azy ireo ato natongavana zany mirodorodo teto olo zareo dia nitaraina hoe mba iza ny fokotany dia nanondro ny komité hoe izy dia nanantona natao mibiraolo zareo dia rehefa nanazavazava dia hoe avy lavitra avy any Ambositra avy any lavitra be daholo zany zareo niasa tamina santé teny Ambohijanaka teny dia rehefa niasa teny zany reo dia 3 mois teo amin'ny 3 mois zay tsy nomen'ny patroany vola
nefa misy vehivavy ao misy zaza kely ao a lehilahy maro reo daholo zany izy reo mipetraka eto reo de rehefa nady adina de inona ny antony nandiananareo de ho aty amin'ny fokotany nandotam-pianakadio de teo ry zareo hoe tany zany nisy nanoronoro anazy hoe any andotam-pianakadio misy aleo amin'ny CDA hoe trano arzo de nakany amin'ny trano arzo zany zareo a de niconvoquena le patron nampanatsoniny eo amin'ny trano arzo de tsy tonga zareo nefa tsy mahita trano tsisy avany aty tsisy nininona a rano fitantarany efa 3 andro tsy ninakanina ry zareo reo tramin'ny alany a teto zany nalala tanana teto amin'ny fokotany sy mipiara-miasa rehetra ary ny teto amin'ny fokotany aloha zany no mbola ninanany ary mbola tranon'ny fokotany a ity misy an'zareo ty satria maha-olombelona hatramin'ny fotoanany iresahana tamin'ny fokotany ariva teo efa tonga teny an-toerana ny mitandro ny filaminana nanao fanadiadiana sy telopolo mianada nilazany mbola teny an-dalana kosa ilay sefony afotratra ny tsy fampitsakafo goavana ireo tokantrano anatin'ny efatra telo lehibe any amin'ny tapany atsinosy atoato antony ny tsy fampiny ny vokatra nandritra ny volana desambra sy janoary lasa teo ho an'ny faritra androy 900 tokantrano no miaina izany raha iray ao anatin'ny roa kosa ho an'ny faritra atsimo atsinanana harantatitra ny IPNGRC miaina araka izany ny faritra ny sakafo hoanina ny anjaran'ny olon-dehibe manoloana izany de terna hatrany ny mpitondra fanjakana noho izao fahoriana lalina mianjady amin'ny praitan-drazana any atsinosy izao vavaon'ny tranga-piaramonina izay trany atetsy amin'ity giny anosy-patrana de nitrangana lozam-pifamovoizana ny tolakandro teo fantatra fa fiara BMW iray sy taxi 306 iray no nifandona fiara sprinter iray hafa ihany koa no nahitana fasimbana angom-bavaon'ny anjavandriamaefa sy Mateo Princy. Fiara BMW iray sy taxi 306 iray no nifandona teto amin'ny diga anosy-patrana ny tolakandro teo. Mafimafy ny fifandonana satria nivadika ilay taxi aratoka nifatratra tamina sprinter iray kosa ilay BMW. Fodona de mivadika, fodona mafy be de zao nefa rano. Nandeha faiza nga ianao Za avany, de hoany. De ile tombama zany avany. Izy tonga de mivoaka be fa za rehefa niala. Tsy haiko tsony fa ohatrany tsy haiko e. Sorokan'Andriamanitra tsy naninona. Tsy fantatra izay tena antony natonga ny loza hasaingy raha ny filazany nanatromaso dia ina oratsisatra ilay BMW akana tonga azo nifatratra tamin'ireo fiara roa nifanena taminy. Za zany na io zavatra mipoaka dia miverina fa zany dia kotsana nanao sport atao Madagasikara. Tena miverina nefa nahita ny zoky ty mivoaka tao anatin'ny tomobile io hoe ahoana nahazo anazy teo dia io zay nangala-tsapoana zany le 4x4 navoana vadika an'ilay tomobile. Tena tonga anazy nidona tany tomobile sprinter io zany tsy voatazony intsony le direction dia afa mivadika ty dia mbola nandeha izy dia tonga dia nidona taminy fa lakazy hoe ratsiratsy frein ngamby madama. Entina dia mafy izy dia ratsy frein dia zay no napoaka anazy tamin'ilay sprinter. Tsy nisy teto ny ainana fonina ny naratra hasaingy nisy kosa ny fahasimbana. Lafim-bavaon'ny sosialy tsy mifanalavitra amin'ny komina Ambohidrapeto ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano ny komina Nakadimanga ahina itokamona tanteraka nefa ireo mponina ao Akadimanga vokatry ny aratsindalana amin'izao fotoana izao efa nisy any Antsoavo izay natao ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana mba hijery izany saingy dia tsy nisy valiny hatramin'ny androany hoe nambaran'ny ben'ny tanàna raha niresaka tamin'ny Germain Menjanahary sy Andry Rakotomalala. Lalana ao amin'ny komina Akadimanga ity hitatsika ity kilometatra vitsy miala ny Renivohitra potika tanteraka ny lalana mampifandray komina maro ary isan'izany ity komina ity fa tiantoka maro no ateraka izao fahasimbana sy faratsin-dalana izao ho an'ireo mponina eo ny fahasarotana amin'ny famoahana ireo vokatra toy ny vary sy ny legioma izay fotom-piveloman'ireo mponina. Akadimanga no mamatsy ara-tsakafo ireo komina manodidina toy ny eny amin'ny cité Itosy sy ny eny Andranona Ohatra ary Ambohidrapeto ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny tsena be eto Andrenivohitra etsy Anosy-be. Manao antsoavo amin'ny tokony hijerena ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'ny tokony anamboarana akaiky ity lalana ity ny ben'ny tanàna ao Akadimanga.
tena tsy azo diavina tsony mihitsy ny lalana ao amin'ny commune Akadimanga ary mety tokamonina mihitsy ary angamizahay eo raha izao no mitoy satria misy fokotany zao a efa tena azo lasaina hoe tokamonina mihitsy eo dia io no mba hanaovana tsoavo kely amin'ny zay tompona andraikitra rehetra mba raha miasa hoe inona ny tokony atao hanatanterahana azy io satria efa tapitra natsona sy ny resahana daholo zay neritreretina ho tompona andraikitra tamin'io tany amin'ny taona 2024 zay a dia efa nanomboka nametraka ny atotataratasy ilaina amin'izany a teny amin'ny ministera sy ny tompona andraikitra isan-karazany kanefa hatramin'izao dia mbola tsisy valiny 6 kilometra 7 kilometra miala an'Antananarivo zany 1500 metres linéaires fokotany anaky efatra zany no tena ampifandraisina izy io ary ny vokatra ny eo anivon'ny commune Akadimanga tena betsaka mivoka bary eo a tena mamany olana Antananarivo mihitsy rehefa tonga ny fotoam-pamokarana tahaka an'izao zao mantsy efa hanomboka hiakatra tsikelikely ny vary dia ireo vary ireo zany mety ho adinao reo misy ihany koa ny vokatra ovy ny voatavo zay zany zao no anisan'ny hoe faty antoka lehibe ho anay raha tsy tafavoaka ao izy io kanefa koa tsy ho anay rery a fa ho an'Antananarivo mitsenana Nosy-be mihitsy no vatsiana izy io dia ny vahoaka koa rehefa le mandeha miasa reo zany a dia tena misy potaka dia miverin-dalana ny ankamaroany dia eto koa dia manararoatra manao antsoavo ho an'ny resaka fandriam-pahalemana ho an'ny commune Akadimanga manjaka dia manjaka amin'izao ny alabotry ary ny alabary indrindra efa nisy ihany ny ezaka nataon'ny commune tamin'ny fanatsarana saingy tsy maraka ny teti-bola efa nisy ihany koa ny antsoavo sy ny fampahafantarana natao tamin'ireo tompony andraiky mpanjakana saingy hatramin'izao tsy misy valiny izany Vavaon'ny fanatanjahantena efa miroborobo eto Madagasikara ny sekoly ianarana mikasika ny tontolon'ny baolina kitra inona avy ary ny tsara fantatra mikasika ny antsoina hoe ny école de foot izay sekoly iray eny Anteroka eny no ny fampiresaka tamin'ny Jessica Miray sy Manora Andriamalala androany. Manodidina 520 ny isan'ny sekoly fianarana baolina kitra raha ny tombatombana. Efa liana amin'ny fianarana baolina kitra ny tanora eto Madagasikara na lahy io na vavy. Ho an'ity sekoly natonina ity izao, efatra hatramin'ny 20 taona no ampianariny, isaky ny alarobia sy ny sabosy ny fianarana. Amin'ny maha sekoly azy, misy ny saram-pianarana, iray alina ariary isam-bolana. Na dia eo aza nefa ny fitiavany tanora malagasy ity taranjy ity, mbola betsaka no sahirana amin'ny fahefana io saram-pianarana io. Tena manana traikefa nefa ny tanora malagasy. Ie, ny école de foot efa be da be mihitsy eto Madagasikara, dia io nefa ny afahana mivelatra. Fa raha tsisy école de foot zany fa raha hoe équipe pokotany amin'ny foot ianao dia tsy manana statut zany ianao, tsy manana karazana CV zany ianao hoe tena mivoaka raha ohatra hoe andeha hoany dia tena efa be da be mihitsy eto. Dia efa mavitrika makany fa eo amin'le fandoavam-bola no somary sahirana kely le ankizy satria tsy moramora olona mihitsy raha hoe zanaka sahirana no andeha andora ialina isam-bolana. Nefa le zanaka olona sahirana no tena mahain'le baolina. Dia ao aminay zany zao a misy le hoe zanaka tsy sahirana dia misy zanaka sahirana dia jerena fotsiny dia le ankizy zanaka sahirana reo nefa manome fahaizana koa zay jeren'le ankizy tsy sahirana eo dia iny zany mila jerena kaparika. Ankoatra ny olana eo amin'ny fahasahiranana, olana ho an'ny tanora mpitia baolina kitra ihany koa ny fitadiavana lalana indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny sehatra iraisam-pirenena ihany mantsy no an'ny lalana tokana ahafahana mivelatra eo amin'ity sehatra ity. Olana le fivoahana tena olana fa ny olona eto amintsika mahay baolina tena sahako miteny zany efa tany amin'ny tany anglophone dia efa tany amin'ny tany francophone dia teto Afrika moa zava eto Madagasikara fa tsika tena mahay baolina raha samy ety Afrika fa eo amin'le fivoahana ny problema kely satria ny eto amintsika zany vitsy ny agent satria mazava ohatsy kolona zao iny sy tsiringa mandeha raha tsy diso kolona moa nalainy zareo Algérien jereo fa raha karaha mankolona sambolana vola be nefa ny eto amintsika zany le varavarany voahana problème dia ny eto amintsika zany mila agent zany afaka misokatra mivelatra mandeha makany ivelany io ihany ntsika ny sakana dia le tsy fisiny le resaka raha ny tena direct zany le mahandratsika amin'ny resaka matériel. Tsy mbola misy ihany koa ny mari-pahaizana azo amin'ny fandalovana amin'ny école de foot eto Madagasikara. Mangataka ny mba hijeren'izany ihany koa ny sekoly mpampianatra.
araka ny efa fantatsika dia resy teo anatin'ny Sénégal ny vahiny Madagasikara tamin'ny alina nandritra ny lalao manasadalana iadina ny amboarany CHAN na ny antsoina hoe championnat d'Afrique des Nations 2022 na eo aza nefa izany nafapony malagasy ny dingana vita ny ekipa pirenena toy izao indrindra ny fanankevitra ireo olotsotra sindra le Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Rainy ohatra io no isan'ny sarahany Sénégal sy Madagasikara alina nandritra ny manasadalana ny adina ny amboarany CHAN tao amin'ny kianja Nelson Mandela de Baraki tany Algérie. Nitarika ry zareo Sénégalais vao 10 minitra monja nanomboan'ny lalao tamin'ny alalan'ny coup de tête ny Pape Diallo. Nandritra ny lalao dia nampiseho tanjaka tanteraka ny ekipan'ny Pape Tiao. Somary nahitana lesoka kosa ny malagasy teo amin'ny tongotra toa ny rakolona siritsiry. Nanao niezaka rehetra kosa nefa inina mpiandro sadokazo. Maro ny mbola voasakany. Iny aloha ny vita efa nanao niezaka rehetra izahay ho ny mpanazatra. Ristika rehefa farisena ny resahana dia marary fo ny olona zavatra nisaoteny ambony kianja ino ny lalao nataon'ny bandy aingana be le baolina manty aingana dia karaha ohatra somary keo froid kely raha surpris na dia somary tena matematika Algérie avy mantsy ary izy tamindreo dia tsy tavaverina mafaty baolina tao anatin'ny temps fort ny Sénégalais niezakitsika nitazona ny izy ary niezaka nanenjika azo lazaina hoe ny fitena voalohany tsika somary saina mihitsy ary navona ato anaty vestiaire dia nanovotsika dia mitena dia iny mahitatsika ny rahantsika le hitatena iny fidirana faharoa na nanokazantsika itsika na nanokazona ihany fa soantsika nanamina dia azo mihinana tao nanavitra an'izy iny melo ny vokatra iny miveta resirainy ohatritsika hanalatsiny amin'ny petit baolina kitra malagasy hoanareo fatatray tanteraka ny alaherinareo sy ny fahadisom-panatenanareo fa izay le atao hoe zay ino natao hoe baolina kitra ino natao hoe baolina resitsika dia amiko izy resy nandresy ny ekipa azolazao hoe natanjaka tena mikanja dia izay zany izy. Nahafapony vokatra nomeny mbary ao ny malagasy sendrana androany. Saingy maniry ny tohizany ezaka hatrany oriarian'ny Madagasikara. Tsika aloha mahay ihany fa tany anatin'le vatan'le ekipa atsika le kely navoatsika satria fa remarquable le rony koa le adversaire le tsika hoe mahay le avant atsika dia rehefa nanana stratégie zany nitazona le avant atsika dia teo tsy nahavotatsika tena nahafapo mihitsy ka mirary zany mba hisandratra avo ambonimbony kokoa no iny tamin'ny sanina natao mba anaty mondial ndray ny ana sady mba ho finaliste ndray tsika fa tsy visy foana na dia na ohatr'izay poste andrasy tanety fa lesoka kely zany le reny le olana amile tsy mahazo match le bandy fa any izy vampanaona dia somary misy traky izy ambony terrain ambony ka ambony niveau fa anatin'ireo tokony misy le tokony miditra le mpilalao fiandry fa tsy hoe aho vao ampidinina le remplaçant dia hita le lesoka tsy tafiditra tsara le olona tsara vokatra iny mba ohatsy revana dia faly foana amin'ny malagasy reo le tena marina aloha tao amin'ny défensive atao anao tsany tsy metimety dia ao an'ny ilany akavananao foana anao tsy anitsiny le Sénégal dia lasa mivoraka le tsy voraka fa lasa mibanaka le défensive ary amin'ny gauche et droite dia ohatr'izay le izy mahafapo ihany aloha voaka sepitsany le Sénégal vao naresy azy. Mbola hiatrika lalao hiadina ny larana fahatelo isika ny zoma 3 febroary izao ao amin'ny kianjan'ny Olympique d'Oran ifanandrina amin'ny ekipa ny Niger. Amalatsika ny vaovao n'ity ariva ity fiaramfony vy miisa 700 no atolotra États-Unis sy Eropa ho an'ny Kiev anamafisana ny eraratafika izy ireo mitohy ary tsy mitsatra ihany koa ny fiofanana amin'ireo fanamorina ireo fiaramfony vy efa nositrany Ukraine herinandro vitsivitsy lasa izay iamafy araka izany ny tafika anoerana ny fanafiany ataony Rosia avitra sondra be eo amin'ny sariny Euronews narindra ny Andry Rakotomalala. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy mitohy ny fiofanana ataon'ireo tafika Ukrainiana ifezana ny fiara vy natolotra azy ireo. Tao amin'ny fohy be miaramila any Soweto Polonina no nanaovana izany. No tanterahany izany ka ireo fiara mifony vy Alemanina Leopard 2 no nanaovana ny fiofanana.
ankilan'izay tety tsy nitazapotsy ny Eropa sy États-Unis fanampy ireo fiara mifono vy ireo amin'ny ity herinandro ity 20 hatramin'ny 40 ny nampanantenaina ho fanamafisana ny fiarovana ny tafika Ukrainiana trany miantso ny tokony hanomezana ny fitaovana F16 miaro amin'ny daroka bomba nabakabaka ihany koa Ukraine nandritry ny fivoriana ny arahana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny Repoblika Balta sy Polonina no nilaza fa mila afainganana ny fanomezana ireo fitaovana ireo ho fiarovany tena ny Ukraine trany na izany dia nilavin'izy ireo ny fangatahany Ukraine ilay fitaovam-piadiana F16 mifandrindran-dalana amin'izay mitohy tsy mijanona ny fifehezan'ny Rosia ny Donbass araka ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fiarovana Rosiana tahaka ny mazatra ny fandarana ao manara ny fandarana Global News ary ny fandarana Sailas zao izay ireo fandarana anankitelo atolotry ny MBS ho anao aorian'izao fotoana ny fampalalambavao izao aorian'izay kosa ny ronan-tsary indray miseho mitondra lohateny hoe l'école est finie ny sampana fampalalambavao dia misaotra anao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany veloma tompoko